mbola hijanatra isika ao anatin'izay raharaha izay ny sabotsy teo dia efa naneho hevitra mikasika ny raharaha teny Anjozorobe izay nahavitana ny anaran-janany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mbola teo amin'ny fanadihadiany vola Ravoavy hatrany. Nambarany filoham-pirenena nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapan'ny Avoloa ny sabotsy 10 martsa 2024 fa kilalao politika maloto ety nandotona ny tenany manokana no misy nitaky ny hanomezana profo ny filoham-pirenena. Rehefa nirony zavatra ireny dia mandray fepetra voalohany izay efa niraisiko izany dia ny mampanao fanadihadiana lalana satria dia mora kely miteny mora mampiseho sary za zao dia gaga fa tamin'ilay Facebook zanaka filoham-pirenena zanaka filoham-pirenena asehoeo amin'ilay sary zay laza hoe tena nahita hoe ilay zanaka filoham-pirenena venao azana rehefa mahita an'iny dia gaga mihitsy hoe nga Andriamanitra ty zanaka filoham-pirenena ty sampanao azy no sady aty izy no an'Anjozorobe. Mila fitonina ny firenena ankehitriny ny filoham-pirenena nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy 10 martsa teo.